miavonavona. Ny olona rehetra dia samy manana avonavona daholo, niza fa ny degré no tsy mitovy. Ahoana no mahatonga ny olona miavonavona? Zay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Ampifaliana no iarabanantsika tafaverina somatsara ao anatin'ity vidéo vaovao ity miarabantsika rehetra tompoko, mino fa salama tsara ianao Ahoana no mahatonga ny olona hiavonavona? Miavonavona ny olona satria hoe zanaka mpanan-karena, manana fianakaviana lehibe. Miavonavona ny olona anankiray satria manja, satria bôgôsy, Pejy hozy izy ny fitenenana. Lasa maniry ao am-pon'olona zany miavonavona satria hoe bokona, matanjaka, mahery noho ny hafa. Mampaniry havonavona ao anatin'ny olona anankiray ihany koa dia manam-bola. Inona ihany koa mampiavonavona ny olona? Miavonavona ny olona satria mety hoe mendrika, tsara, masina noho ny hafa. Mety manana ositra noho ny hafa na hoe mahay mitoriteny noho ny hafa. Zany natao hoe orgueil spirituel. Ho jerentsika misy zay amin'ny heriny. Misy olona miavonavona satria manana fiangonana anankiray na hoe manana pasteur anankiray. Avy aiza ary le avonavona? Ny avonavona dia mieritreritra hoe avy amin'ny ezaka nataoko no nahatonga na ohatr'izao na nahavitako zavatra ohatr'izao. Rehefa lehibe na naomby dia mieritreritra hoe mahery ianao na mahay noho ny hafa. Fa tadidio fahasoavan'Andriamanitra. Raha miasa ianao dia fahasoavan'Andriamanitra nazahoanao an'io asa io. Misy olona matanjaka be dia be ihany fa tsy manana asa tahaka anao. Misy olona nianatra be dia be ihany fa tsy manana ny toerana misy anao. Mety manambady aman-janaka ianao, tsy riariany zany fa misy olona tsara noho ianao fa tsy manambady, tsy manan-janaka. Misy olona mafy sy matanjaka noho ianao nefa tsy manana asa. Zany hoe raha tsorina zay zavatra rehetra ananako androany, zay zavatra rehetra ananantsika androany, na hareny io, na asa io, na fianarana io, na zay mba mety fahombiazantsika dia fahasoavan'Andriamanitra zany. Aiza miteny mihitsy ny hoe heriko na tanjako na fahaizako fa aoka ianao hiaiko hoe Andriamanitra no nanome anao fahombiazana. Izao pazintsika zao mitsanganaka miazavatsy hoe tsara mihoatra noho ny pazy rehetra. Tsy hoe masina noho ny hafa izay, tsy hoe mendrika noho ny hafa na hoe manana noho ny hafa. Zay zao raha mampianatra noho izao tsy mahay noho ianao, tsy mendrika noho ianao, fa fahasoavan'Andriamanitra. Izao pejy zao. Ny fanekentsika hoe fahasoavan'Andriamanitra dia mamotika ny avonavona ao anatsika. Noho izany raha te hiazona amin'ny fahombiazantsika isika dia aoka hiaiko fa fahasoavan'Andriamanitra zao. Be dia be ny olona mijoro vavolombelona any amin'ny MP any, nandray fahasoavana tamin'izao pejy zao, mandray lesona, mandray aim-panahy isan'andro. Tsy avy amintsika zany tompoko fa fahasoavan'Andriamanitra. Mpanompokely indrindra. Noho izany aiza miteny hoe za grand, za manana noho ny hafa, na hoe za tena danger be. Ary mazava-dozan'le izy dia indraindray le olona miavonavona tsy mahafantatra hoe miavonavona izy. Fa ny ahafantaranao mila sincère tsika anontany io ny vadinao, anontany io ny zanakao. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao isy abonné amin'ny pejy dia manome fotoanantsika amin'ny herin'ny vidéo izao indray. Veloma tompoko.